La 4G Patelma vous présente Nivavo. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Nivavo. Nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo ny fandraisan'ny HCC ireo antota taratasy ho filatsahako vidiana filoham-pirenena eto amintsika. Efa vonona tanteraka ny fanomanana izany ho atolotra anao anatin'ny fampahalalam-baovao ary ireo tsara ho fantatra momba ny fividianana filoham-pirenena ny alarobia fa 4 ny volana novambra ho avy io. Efa any amin'ny pôle anticorruption ny apahany betsaka amin'ireo efa vita fanadidina amin'ny raharaha fanodikodiana mbola mpanjakana Claudine Razaimamonjy raha ny fanadidina natao. Mbola isy ny fanadidina sy fisamborana ireo tompon'antoka raha ny fanazavana azy. Rapitso fa 4 ny volana aogositra no ifarana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 17 sy 20 raha ny tety andro mpampianarana izay napetraky ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Saika nanaraka izany ireo sekolim-panjakana sy tsy miankina ho an'ireo izay tsy kilasy-mpanadinana. Toy ny mazatra dia asa miavaka indray nentina aminao anatin'ny fampahalalam-baovao dia ny fanamboarana plastika na fibra indray izany amin'ity androany ity. Eo amin'ny maresaka irasam-pirenena kosa indray dia lany filohan'ny Zimbabwe tao anatin'ny fifidianana fiodinana voalohany Emerson Mnangagwa. Salanisa 10,7 isanjato azony raha toka 4,7 isanjato ny an'i Nelson Chamisa. Ny adidiny ireo avetrany ary. Tonga sondray eto amin'ny fotoanany fampahalalam-baovao eto amin'ny Cool TV kamerabanao sy manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanombotsika ny vaovao amin'ity alina ity dia nanomboka tamin'ny voalohan'ny volana aogositra lasa teo ny fandraisan'ny HCC ireo antota taratasy ho filatsahako vidiana filoham-pirenena eto amintsika. Efa vonona tanteraka moa ny fanomanana izany indro ary ho atolotra anareo ireo tsara ho fantatra rehetra momba ny fividianana filoham-pirenena io. Rarisonna Andry. Miisa 13,7 alina ny isan'ny birao fandatsaham-bato mandritra io fifidianana filoham-pirenena io. 7,703 sy 7 alina sy 7 tapitrisa ireo mpifidy amin'izany ka ny lisam-pifidianana nofaranana tamin'ny 15 ny volana aprily taona 2012 no ampiasaina amin'io fifidianana io. Nanomboka ny voalohan'ny volana aogositra teo ary ifarana amin'ny talata 1 ny volana aogositra ho avy izao amin'ny 10:00 ny fametrahana ny antota taratasy ho filatsahako vidiana ho an'ireo kandida maniry hifaninana amin'izany fifidianana filoham-pirenena izany. Farafatarana ny alahady 20 ny volana aogositra no amoahany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ireo lisitra izay ho kandida hifaninana amin'io fifidianana filoham-pirenena io. Anomboka ny alakamisy 9 ny volana oktobra ny fampelezan-kevitra ary ifarana ny alatsinainy 5 ny volana novambra amin'ny 12 alina. Ary ny alarobia 7 ny volana novambra no anatotosana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany. Nanao fanambarana ho isan'ireo kandida hifaninana amin'ny fifidianana filoham-pirenena ny filohan'ny sandikany mpitsara eto Madagasikara Faniriso RNF izay sady filohan'ny SSM tany Ambalavao Fianaratsoa tany Niavina no nanaovany fanambarana sady nangatahantsodrano tamin'ireo ray aman-dreny tany an-toerana. Ny tsipirin'izay ary. Tany Ambalavao Tsemipary no namalindra mato Faniriso RNF ny antson'ireo atoko sy fikambanana ary syndikalista samihafa izay nangataka azy ilatsaka ho fidiana ho filoham-pirenena. Mialohan'ny niatrenan'ireo vahoaka marobe ny andry azy tao atapon-tanàna dia tao amin'ny komina ambanivohitra Anjaka izy izay toerana Niavina no nahazon'ny tsodran'ireo ray aman-dreny ara-drazana sy olobe ao an-tanàna. Ny fianakavian'ny Faniriso RNF dia tsy zoviana amin'ny fiarahamonina misy azy intsony amin'ny fandraisana andraikitra satria ny reniny dia be ny tanànan'ny Kirioka Andrainjato Ambalavao.
taorian'izay dia nitafasy nanazava ny antony irotsahany filoham-pirenena tamin'ny vahoaka n'Ambalavoatsimo Paris an-tampon-tanàna Ramatoa Fanirisoa Erinaivo. Ambarako aminareo etona amin'ny fomba ofisialy ho reny Madagasikara ray manontolo fa ilatsaka ho fidiana aho ho filoham-pirenena ary averiko ilatsaka aho ary hitondra ny fanovana tena fanovana ho an'ny tany tandalana ho an'ny Madagasikara fanohizana ny ezaka efa izay natomboko io ary amafisitsika vahoaka rehefa tonga ny fifidianana mba tsy ho vahoaka voavidiny mena amin'ny ravoravo isika tsy havita taona akory ary vahoaka vonony sy vanony ifandray tanana amiko hamadika ny pejy sy hametraka ny tena fahamarinana ry vahoaka n'Ambalavao ry vahoaka ny Madagasikara apetraka amintsika ary ny fahaizana misafidy ny olona izay hitondra antsika ary afaka hamaly ny fandrosoana izay tadiavintsika tsy mora ny miandry antsika saingy raha mirahina isika dia mitovy ny fomba fijery iray vina iray aina ka ny tanjona ho tratrarina dia azo antoka fa ho avy ny fampandrosoana izay hamantana ny taranantsika any aoriana. Taona 1970 lehilahy foana nitondra teto nefa aitsika izao 85 taona ty aoriana mbola anatin'ny fahantrana ka leo mba hitondrana iapelana azy koa dia ho hitantsika eo. Tsy mbola fotoana fampelezan-kevitra moa izao fa ampahafantarina antsika eo ihany ny vinavina izay hoentiko amin'izany fifidianana izany rehefa ho tonga ny fotoana manomboka amin'ny 7 oktobra. Ny seni kosa no natanteraka ny asan'ny NRCM izay ny fanazavana nomeny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny serasera tamin'ity androany ity nifagadany HCC ny anaovana lalàna mahakasika ny fahaleovantena ity rafitra ity no anton'izay raha ny fanazavana azo Michela Ranarjona. Raha ny andininy fahatelo amin'ny 10 amin'ny lalàna amin'ny feny serasera lalàna laharana 12 tsipika 8 ny fomba fiasan'ny ANRCM na ny autorité de régulation des communications médiatisées dia voafaritry ny didim-panjakana tapaka ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra. Raha io lalàna no lanina ny 12 oktobra 2020 io ao anatin'ny 12 volana ny tokony nitsanganana ity rafitra ity. Ankoatra io lalàna io dia nisy ihany koa ny reserve napetraky ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny amin'ny tokony hametrahana ny fahaleovantena n'izay rafitra hatsangana izay na ny garantie d'indépendance ary apetraka ao anatin'ny lalàna. Mikasika izay indrindra no nasiany tompona andraikitra iray eo anivon'ny ministeran'ny serasera teny ny amin'ny hoe tsy tratra intsony ny fananganana ny ANRCM. Tsy misy intsony ihany koa ny fotoana hamerenana izany eny amin'ny anteny meram-pirenena. Raha ny voalazan'ny lalàna amin'ny feny fifidianana kosa nefa raha toa ka tsy tafatsangana ny ANRCM dia ny CENI no mandray izay andraikitra izay. Raha tsy ahivina, isan'ny anjara andraikitra tokony ho raisin'ny ANRCM izay ho raisin'ny CENI ny fitsinjarana ny temps d'antenne na ny fepitaona itenenana anehoany ireo kandida ho filoham-pirenena amin'ny fahitalavim-panjakana. Raha tsy ahivina ihany koa dia miisa 12 ireo tokony handravitra ny ANRCM raha toa ka tafatsangana ihany izany avy amin'ny ministeran'ny tedi-bola, avy amin'ny ministeran'ny serasera, ny ministeran'ny kolotsaina, avy amin'ny autorité de régulation des télécommunications, avy amin'ny sehatry ny serasera tsy miankina amin'ny fanjakana, avy amin'ny serasera miankina amin'ny fanjakana, ary avy amin'ny olavitry ny mpanao gazety sy ny conseil supérieur de la magistrature. Isan'ny vaovao misongadina androany ihany koa dia efa any amin'ny pôle anti-corruption ny ampahany betsaka amin'ireo efa vita fanadihadiana amin'ny raharaha fanodikodinana volam-panjakana Claudine Razay Mamonjy raha ny fanadihadiana natao. Mbola isy ny fanadihadiana sy fisamborana ireo tompon'ato ka raha ny fanazavana azo fezora valy. Efa niampela-tana ny fitsarana misana ny ady amin'ny kolokolona ny pôle anti-corruption ireo raha mafana teto amin'ny firenena mamofopofona kolokoly raha nambarany taleparitry ny Bianco eto Analamanga. Voakasika izay raha ny fanazavana ny atota taratasy mikasika ny raharaha Claudine Razay Mamonjy izay miandry ny fanapahan'ny jirafim-pitsarana ity. Ankoatra ireo atotan-draharaha izay makasika azy mbola eo ampela-tana ny Bianco anaovana fanadihadiana hatreto. Tsy maintsy efa any aminy zany izay efa tany misain'ny penalina teo aloha tsy maintsy ao aminy. Mino aho fandraisan'ny fanapahan-kevitro zany rehefa tonga amin'ny fotoana tokony anaovany amin'izay
ny eo ampelantananay zay vitanay de ho alefanay any amin'izy ireo ihany ko zay vitanay fanadiadiana de alefanay makany aminy ny tsy vita teo anivon'ny chaîne pénale de raisin'izy ireo de toizan'izy ireo ndarahampitsarana satria ndarahampitsarana tsy vita ray andro fa misy amantonany ary mety amantonany maromaro mihitsy koa aza mbola misy kia mbola betsa mbola misy de mbola eo andalam-panantentarana azy andalam-pamitana zay tokony efa ho vita de ho alefa amin'ny fotoana mampety an'izany. Isan'ny ifitoeran'ny AIA ny besin'ny maro mikasika ny raha mafana eto amin'ny firenena ny famotsorany fitsarana azy aorian'ny fandefasana ny antotan-taratasy. Mila foana ny AIA io raha ny fanazavana. Izay indrindra ny adivantsika ary zay no antony nametrahana ny pôle anti-corruption satria no heverina fa amin'ny fombafomba sy ny amin'ny fombafomba mifanendrena amin'ny sivana natao isan-karazany amin'ny lalàna mametraka azy dia antenaintsika menakavy fa azahoantsika vokatra tsara kosa ny ady amin'ny kolokolo. Raha ny fanazavana trany mitentina 2.2 miliara ariary hatreto ny kolokolo voaresaka amin'ireo raharaha izay efa tonga any amin'ny pôle anti-corruption amin'izao fotoana izao. Raha toka ho an'ny raharaha Claudine Razaimamonjy dia mahatratra 1 miliara ariary mahery ny volam-panjakana voahodinkodina raha ny atao tanisa nivoaka tamin'ny fanadihadiana manokana sy ny fampahalalam-baovao samihafa izay nivoaka tamin'ny taona 2014. Mikasika ny ity raharaha Claudine Razaimamonjy ity hatrany dia mitony fanadihadiana sy ny fanenjehana raha ny fanazavana amantarana izay tompon'andraikitra nametraka sonia tamin'ity raharaha ity sy ireo tompon'andraikitra eo anivony tahirim-bolam-panjakana fa ihany koa ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny kolikoly. Isy ihany koa raha ny fantatra ny fifampidinian'ny tompon'andraikitra eo anivon'ny PAC miaraka amin'ny Bianco mikasika ny tranga izay nisy sy ny pirofo ampelantanana izy ireo. Ratsehivy natao aorian'ny fianianana natao ny volana Jona 2024, ny volana Jolay lasa teo no nanomboka ny asa ny rafi-pitsarana pôle anti-corruption izay misana ny ady amin'ny kolikoly. Nasolo ny chaîne pénale anti-corruption. Ireo totan-draharaha tsy vitan'ny chaîne pénale no raisin'izy ireo an-tanana miaraka amin'izay raharaha voarain'izy ireo. Mahakasika ireo plaque rouge kosa indray dia mbola tsy ananany antonisa mazava amin'ireo fiara-panjakana voakasika izay plaque rouge izay araka ny fanazavana dia samy miezaka manafina ny isan'ny fiarakodia-panjakana sy olo-panjakana tokony ianao izany ireo sampandrara-panjakana maro samihafa. Yves Richard. Taorian'ny toromarika nomeny ny Prime Ministre ny sampandrara-panjakana samihafa mahakasika ny fanovana lokomena ny takelaby misy ny laharany fiarakodia-panjakana ray volana lasa izay mbola tsy ananana ny totanisa mazavatra eto ny fiaram-panjakana voakasika ity takelaby mena ity raha ny fanadihadiana natao. Araka ny efa notaterina teto amin'ny fampahalalam-baovao, tsy nisy nanome valiteny mazava ny isan'ny fiarakodia-panjakana voakasika izany ny tompony andraikitra ny anivon'ireo sampandrara-panjakana samihafa. Androany, tsy nanome valiteny mazava ny isan'ny fiarakodia-panjakana ao aminy sy ny olo-panjakana misitraka ny fahazoana izany ihany koa ny teo anivon'ny ministera. Information aloha zany sarotra mamoaka ny information satria amin'ny alalan'ny lehibeana ihany. Izay aloha no tena tsy hoe naika mena fa satria ohatry ny getragetra n'aiza ihany misy ny lehibeanao makasitraka hoe ay omeo azareo ny ihany dia omena. Zay le manahingana na peuple na exacta na anona zany le mamoaka information mihitsy. Takatasa ministera ny matetika note misy anarana, misy sini, misy numéro zay vao mivoaka hoe publier eny ka zavy amoaka takatasa sarotra be. Araka ny fanazavana, ho fanaraha-maso ny fampiasana ny fananam-panjakana. Ivelany raharaha-panjakana no antony namerenana ny takelaby mena na ny takela-pamantarana ho an'ny fiarakodia-panjakana. Fanontaniana mipetraka ny hoe inona no antony hanafenana ny isa sy ny olo-panjakana tokony hisitraka ny fiarakodia-panjakana eny anivon'ireo sampandrara-panjakana samihafa, indrindra ministera raha misy ny mangarahara. Araka ny fanazavana teo anivon'ny tompony andraikitra misahana ny fanaraha-maso sy ny fitiliana ny fiaram-panjakana, azo adiko ho fandikan-dalàna mavoasazy ary azenjeny araka ny lalàna ny fampiasana ny fiarakodia-panjakana ivelany raharaha-panjakana. Mampanjaka ny demokrasia afahana mampiadra ny fitsinjaram-pahefana tena izy ireo ny teboka lehibe lafitsarany amin'ny fanafanana ny anteny merandolona araka ny ambarany teo anivon'ny antoko MMM tamin'ity androany ity manoloana ny fikasan'ny filohan'ny teteza mitatelo aloha anafonana izany raha toka lany filoha-pirenena tena ny fanadina.
Nanintona ny sainy maro nandritra ny fotoana nampahafantaran'ny filohantetezamita teo aloha Andry Rajoelina ny filatsaka Covid ny fanambarany anafoanana ny antenimieran-dolona raha toa ka lany filoham-pirenena ny tenany. Betsaka ny tombony azo raha misy io fanafoanana io hoy ny teo anivony antoko malagasy miara-miainga. Teboka isan'ny misongadina ny lafin'ny demokrasia. Ie ahitana tombony be mihitsy izy iny amin'ny lafiny demokrasia eto Madagasikara satria rehefa jerena ny fomba fampiarana ny lalàna eto Madagasikara ary indrindra ny atao an'ilay hoe équilibre des pouvoirs, fanafoanana an'ilay Sénat mampisipitsy kokoa ny demokrasia. Araka nalazaiko teo efa misy an'ilay lalàna vaovao momba ny décentralisation napetraka iny dia efa apahan'izay tokony ho ataon'ny Sénat efa lasa tokony tanterahana anatin'ny le lalàna vaovao momba ny décentralisation iny. Fa ny tena mahatsara an'izy iny koa dia ilay hoe ao anatin'ny antenimieram-pirenena amin'izay izany no tena mandeha ny fandaniana ny lalàna satria ankehitriny aloha izao ny antenimieram-pirenena sy ny antenimieran-dolona no manapaka ny fandaniana ny lalàna. Ho averina nivon'ny antenimieram-pirenena amin'izay izay olom-boafidy daholo ny ao anatiny ny fanapahana ny lalàna satria ankehitriny ny Sénat dia misy olom-boafidy ary misy olom-boatendry. Fa rehefa nivon'ny antenimieram-pirenena fotsiny dia olona-boafidy ihany no manapaka momba ny lalàna. Araka ny nambaran'ny filohan'ny tetezamita teo aloha hatrany, ahafahana manangana oniversite enina ny tedi-bola amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ity rafim-panjakana ity, mitentana eo amin'ny 5.20 miliara ariary izany. Sehatra iray mamvoatra ny lafin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ihany koa io fanafoanana io. Ka le proposition nataon'ny président Rajoelina iny manamafy be mihitsy les effectivité à décentralisation satria rehefa jerena ny tantaran'ny androm-panjakana dia nampiasaina ny Sénat iny mba ahafahany collectivité territoriale zany manendry olona ny avin'ny fandaniana ny lalàna. Ankehitriny efa misy an'ilay lalàna vaovao momba ny décentralisation iny dia iny manamafy donc. Lalam-panorenana no ahafahana manafoana ny antenimieran-dolona. Izany hoe ilaina mialohan'ny rosoana amin'izany ny fanovana ny lalam-panorenana eto amintsika. Maro ny firenena nydroso tamin'ny fanafoanana ny antenimieran-dolona raha tsy ahivina, isan'izany ny tao Grèce, Egypta sy ny maro hafa. Lafim-baovao hafa kosa indray dia ny tsy fampin'ny fitaovana ahafahana mitsabo aretin'ny voa eto amintsika no manery ny fandefasana olona anaraka fitsaboana any ivelany any raha ny fanazavan'ny mpitsabo izay nanaovana fanadadiana tranga izay mahazo ny iray amin'ireo mpitarika syndicat teo anivon'ny Air Madagasikara ankehitriny ary tsy mbola navery ny fanjakana iasa tato anatin'ny 7 volana. Fizora Valy. Sarotra ry ilana vola an-tapitrisan'ny maro ny fitsaboana ny aretin'ny voa raha ny fanazavan'ny mpitsabo iray nanaovana fanadihadiana. Ny tsy fampin'ny fitaovana ahafahana mitsabo izany eto amintsika no tsy maintsy andefasana ireo olona marary anaraka fitsaboana any ivelany raha maharaka ny enti-manana. Lafilafy ny fitsaboana azy satria miankina amin'ny fitaovana izay afarana avy any an-dafy manodididina eo amin'ny 3 millions de francs misy any amin'ny arakaraka ny klinika io mety tonga hatrany amin'ny 12 millions de francs eo ny sarany manao séance indray mandeha. Nefa ny séance dia izay tenenitsika eo mandrakizay mandra-pahafatin'ilay olona lafo dia tena lafo. Miovaova foana zany ny vidin'ny manao ny dialyse. Resaka vola zany ny olana amin'ny malagasy. Ny anjareo any an-dafy moa zany dia mandray an-tanana ny fanjakana, mandray an-tanana ny misy association dia misy en prise en charge gratuite tsy andoavam-bola. Ny rina moa zany mba ho tonga eto Madagasikara. Eto Madagasikara koa mba zavatra tena tsara kokoa raha mba tonga amin'itony eto amintsika eto Madagasikara dia hoe ho betsaka amin'ny malagasy manome mba hafantatra nefa famomezana zany antsoina hoe vo. Mbola velona ianao dia afaka manome an'izy io. Misy koa le olona rehefa le maty iny, vao maty mihitsy dia afaka manome an'ilay don. Iray amin'ireo mpitarika sindikaly tratran'ny aretin'ny voa Augustin Rakotomanga niady amin'ny alatra sy ny tsy fahaiza-mitantana teo anivon'ny kompania Air Madagasikara. Antonany maro no efa tsy nisy afa-tsy voa iray ao amin'ny ary diabetika ny tenany. Nitsabo tena matetika tany ivelany izy teo aloha saingy tsy maharaka intsony nefa izany ankehitriny noho ny tsy fampiarana ny didim-panjakana mamerina azy handray ny asany ka tsy nandray karama tato anatin'ny 13 volana izany hoe 3 taona mahery. Tomponantoka amin'izany ary tokony andray ny andraiky ny malohany izay ny fitondram-panjakana raha ny fanazavan'ny filohan'ny firaisan-kina sindikaly. Tsoko manokana ny fitondram-panjakana amin'izao ny andraisana ny andraikitra izay tokony raisina amin'ny Augustin Rakotomanga io dia ny hanomezana anazy ny zony. Tokony andraisana tanana ny
fikarakarana anazy ho tsaboana any ivelany satria tsy hita eto toerana ny fitsaboana azy raha ohatra moka mbola miziriziry tsy andray azany andraikitra izany anareo fanjakana dia mangataka ary miantso avy ireo izay malala tanana rehetra manerana ny nosy na manera-tany mba hifanome tanana amin'izay fitsaboana ny Augustin Rakotomanga izay. Raha ny fanadiadina natao tsy tokony hisy ny tsy fitoviana eo amin'ny samy malagasy amin'ny fiatrehana aretina tahaka izao. Raha nambara ny mpitsabo nanaovana fanadiadina ihany koa dia tokony hisy kitapom-bola tokany fanjakana hanampiana ireo olona miaina aretina ka sarotra ny fitsaboana. Ankilany miantso izay rehetra malala tanana ireo mpiara-miasa sy mpiara-mitolona ary ny fianakaviany amin'ny fitsaboana sy ny fisitrahana ny zo tokony hananany amin'ny mampiasa ny Air Madagascar azy. Miparitaka any amin'ny tambazotra tserasera ireo laharana finday sy compte bancaire ahafahana mandefa vola amin'ny fianakaviany anohizana ny fitsaboana azy. Watolitra anao indray ary ny pejin'ny dokavarotra manasanao ary anaraka izany aorinan'izay nazantsika mahakasika ny tontolon'ny fanambezana izay farana rapitsy moa ny taom-pianarana mbola rahantsika aorinan'izay ihany koa ny asa miavaka amin'ity androany ity ny fanamboarana plastika izany na ireny fibra ireny rehefa avy eo ary. Vaovao be ity ny salon sekoloko ny 7, 8, 9 septambra amin'ny village voary Andohitapenaka. Ho anao sekoly, mpivarotra, akanjo fitaovam-pianarana, kojakoja momba ny trano sy ny ankizy, ny fitaovana fampiasan'ny sekoly, toerana fitsangatsanganana, kilalao, sakafo, teknôlôjia vaovao, toeram-piofanana sy ny maro samihafa. Fandroten'izao ary ny toerana ahafahanao mivarotra sy mampiranty mandritra ny salon sekoloko. Antsoina ny laharana 034 99 673 38. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, Safid que numéro 1 Malagasy. Yeah. Ankoatra ny judo tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. Meatloaf. Tu détestes cette chanson. Tu vas éteindre ça tout de suite. Pitié, arrête. La vie est faite d'instants chocs. Et si un jour, aucun d'eux ne vous revenait en mémoire? Paige, vous êtes à l'hôpital. Vous avez eu un accident. Ça fait mal? J'ai mal à la tête, docteur. Elle se souvient pas de moi. Sa mémoire lui reviendra avec le temps.
plus avant qu'il retrouve. Araky ny fampahafantarana hitantsika teo iny je te promets zany no ronan-tsary rahantsika anioalina eto amin'ny Cool TV. Fa ny an'izantsika ny vaovao kosa indray dia rapitso fa efatra ny volana aogositra no farana amin'ny fomba ofisialy ny taom-pianarana 17 18 sy 20 araky ny tetiandrom-pampianarana izay napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Fanadinina avy hatrany. Raha toka mitotona andro sabotsy ny 4 aogositra androany 3 aogositra no namarina ny taom-pianarana 17 sy 20 20 sy 20 ireo sekolim-panjakana araky ny tety androm-pampianarana napetraky ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Tsy nazona fanazavana ireo sekolim-panjakana nanantonana androany ary saika fandroana aza no nasetry ireo tompon'andraikitra anireo mpanao gazety. Ho an'ny sekoly tsy miankina kosa dia nitsahatra ny taom-pianarana ho an'ireo tsikilasy mpanadinana hitatra hatramin'ny volana aogositra kosa ho an'ireo izay hanala fanadinana. Ny préscolaire sy ny primaire zao dia vacances tamin'ny 27 jolay. Fa kosa ny classe secondaire sy miaraka amin'ny CM2 ireo hanala CPE miakatra zany a dia tsy mbola vacances fa mbola mianatra amin'izao fotoana zao. Ny famarana taona zany ho an'ny secondaire dia eritreretinay 14 août. Dia mbola mitohy zany nen'ireo mbola tazominay satria mbola tsy fantatra hoe roviana marina le fanadinana vao eo zay ny manontany mpiara-miasa dia ohatran'ny hoe miandry an'izany syndicat zany zay tsy fantatra iny zany zavatra zany fa ny probleminay dia ny hoe zanak'olona tsy maintsy anao fanadinana. Raha tsy ahivy ireo sekolim-panjakana no tsy nianatra teo amin'ny 3 volana teo, nitohy kosa ny fampianarana ho an'ireo tsy miankina. Hatreto, miankina amin'ny fianarana ny fanenjehana ireo programa mpampianarana. Mihinana ny taty-ampianarana zany dia niezahana fotsiny hoe ny fenona le ora-mpampianarana tokony ho izy dia 10 volana no tokony tao-pianarana dia niezahana amin'ny fenona izay naezahana tsy izany arany misy hoe mijanona tena ny teny dia efa feno ihany dia somary nitatra kely fotsiny zany raha ohatra hoe farany volana jona na feandohan'ny jolay ny tokony irava dia lasa farany volana jolay zao ho an'ny préscolaire sy ny primaire dia ho an'ny secondaire zany amin'ny tapaky ny volana août vao mijanona ny taom-pianarana. Ohatra zany akapoka amin'ny teny iray dia hoe nitatra tapa-bolana fotsiny ny taom-pianarana zany ho anay. Mikasika n'iny emploi du temps niezahanay zany hoe emploi du temps normal satria tsy miankina amin'ny ankizy tsinona ilay zava-niseho fa avy amin'ny toe-javatra mitrangy eto amin'ny firenentsika dia niezahanay emploi du temps normal fa le hoe le fialan-tsasatra zany no nahena ny andro fa ny emploi du temps ohatran'ny isan'andro ihany tsy miakatra alarobia hariva ny ankizy fa alarobia hariva miala sasatra. Raha ohatra mantsy feno be le fotoana dia lasa tsy mety indray tsy voaray ny tokony ho izy. Afaka 10 andro no anatanterahana ny fanadinam-panjakana voalohany ny CEPE ho amin'ity taom-pianarana ity. Izany hoe manana 10 andro ireo mpampianatra eny amin'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana anenjehana sy amenona ny banga tao anatin'ny 3 volana. Eo amin'ny 2 volana eo kosa no ananana ireo anatanteraka ny fanadinana BEPC sy BAC. Nofaranana tamin'ny etsika sy fanolorana mari-pakasitrahana ny famaranana ny taom-pianarana 17 18 sy 20 ho an'ireo mpianatra eo anivon'ny collège CDA tamin'ity androany ety. Natao hanapihana ireo ray aman-dren'ny mpianatra ihany koa ny fanomezana ny ireo mpianatra ny fanazavana azo. Mikaela Ramala. Ho fankasitrahana ireo ankizy mpianatra ao amin'ny collège CDA Andohatapenaka dia nisy ny fanomezana samihafa ho an'ireo mpianatra mahay indrindra nandritra ny fety famaranana ny taom-pianarana 17 sy 20 18 sy 20. Dia izany hoe misy fizarana prime zany eto rehefa avy eo ho an'ny 10 voalohany sy ho an'ilay ankizy tsirairay isan-dakilasy izay nanana toetra mendrika nandritra ny taom-pianarana. Zay no antony nahatonga anay hanao an'izao hetsika zao dia mba hifalian'ny ankizy koa satria amin'ny mampianatra azy dia mila mba mifalifaly ny ankizy mba ahafahany iray mamerina tsy hanadin'ny sekoliny hoe le sekoly nafinaritra anay teo aloha hiverenana indray amin'ny heritaona amin'ny fidirana manaraka. Hoentina hanampiana ny ray aman-dren'ny mpianatra amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ny taom-pianarana manaraka ihany koa no antony ireo fanomezana. Kitapo, kahie, trousse isan'ireo natolotra ho an'ny ankizy mendrika izany.
Ankoatr'izay dia samy nifandimby ihany koa ny isan'ny klasy nanao dia ary hira ho an'ireo mpampianatra. Nanatanteraka fidinana sy fifanankalozana hevitra mivantana tamin'ny mponina voakasika ny vantana amin'ny fitradrana ataon'ny orinasa QMM ao Taolagnaro ny komity ivondronan'ireo sambatra ara-panjakana manara-maso ny tontolo iainana sy ny fanajana ny boky nandraikitra fanadina Rarsona Andry. Nidina ifotony tany Taolagnaro nanomboka tamin'ny faha 30 Jolay 2024 ka ny farana ny faha 2 Aogositra 2024 teo ny komity ivondronan'ireo sampandrara-panjakana manara-maso ny tontolo iainana sy ny fanajana ny boky nandraikitra ny fanakalo hevitra mivantana tamin'ny mponina voakasika amin'ny fitrandrana ataon'ny orinasa QMM ao Taolagnaro. Nanatrika io fiaonan'io ihany koa ny solitena avy amin'ny orinasa QMM. Manoloana izany dia misy amin'ireo mponina ny fotony no milaza fa mbola noho ny fitakinany zony amin'ny orinasa QMM. Misy amin'ireo mponina ihany koa anefa no milaza fa vonina amin'ny endrim-piara-miasa vaovao izay ho atao. Eo anelanelan'ny iray herinandro na 2 herinandro no atomboka ny vahaolana foezaka dia ny fanampina ny isa-tokantrano mivantana amin'ny alalan'ny tosika velon-tena. Tanjona iraisana amin'ny velon-tena dia samy ahazon'ny fanjakana vahoaka orinasa tombotsoa amin'ny tetikasa fandraharana fasy mainty. Sy mahavita resaka marobe hagnome nareo sady tsy hagnome faharoan'izay koa resaky izay nentinareo teo dia resaky fanarahasika ny fampiasana tarika nentina tady tsy sisy lasaky ndray raiky eo dia sakasitrainy vahoaky izay mampiasa rano direct. Tena mitaliagny développement indrindra edy fa ihasoa hagnamina isirairaika amin'ny tragnonay agny zao fa dedy bo ny fikambanan'igny fa miova fa misy raha maromaro miova tragnonay eo zany a dia araky ny fanarahana miaraka amin'ny sampandrara-panjakana isa-tsokajiny a dia ezahana atao faran'izay aingana ny ametrahana azy amin'ny herinandro ho avy izao zany a dia efa misy ny etsika iarahan'ny QMM sy ny mpiara-nomirantika indrindra ny ao amin'ny sampandrara-panjakana izay mandraikitra ireo sehatra maro samihafa ireo na ny occupant ny mpanatany zany a na ny mpisitraka ny arena voajanahary na ny jus fruitier na koa ny mpanangomby zany a dia efa misy fanantonana. Andrasana ny vokatra izao fifanantonana izao na ampilamina marina ny fiarahamonina ny Taolagnaro na tsy. Raha mahavao hafa kosa indray dia itoy anatin'ny 5 hatramin'ny 10 andro ny hafanana eto Andrenivohitra. Raha nambarany sampanampamantatry ny toetry ny andro tamin'ity androany ety eo atrehany fiovaovany toetry ny andro kosa indray sy ny fahasimban'ny tontolo iainana ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa sy ny fanabeazana ny vahaolana hoy ny ministry ny tontolo iainana fanadiny mampiona Rakotarso. Hiakatra trano ny maripana ho an'eto Antananarivo ao anatin'ny herinandro mahery ary mety hatratra hatramin'ny 17 degré zany ny maripana farany ambony raha toa ka eo anelanelan'ny 7 hatramin'ny 10 degré ny maripana ambany indrindra. Tsy ahitana rotsakorana kosa ao anatin'ny 3 na 4 andro misesy raha ny vinavina ny mety ho toetrandro. Samy natsikaritra angamba aloha ny tsiraray tato ato izay fa dia nahitana fiakarany ny maripana ambony indrindra. Fisin'izay hafanana izay tsy midika akory fa tapitra ny ririnina. Fa amin'ity volana Aogositra ity tsika dia mety mbola hatsapa atsika ihany. Ny antony fisian'ny hafanana rehefa tsika misazo misy an'ireto front mandalo eto Madagasikara dia mampidina ny tsindrin'ny atmosfera izy io ary izay mahatonga ny andro lasa mafana zany dia sesisesy izy io ato anatin'ny 5 na 10 andro ho avy. Isan'ny miteraka fiovaovan'ny toetry ny andro sy ny fiovaovan'ny maripana ny fahasimban'ny tontolo iainana vokatry ny ataon'olombelona. Ny fampiroboroboana ny sehatry ny asa no anisan'ny vahaolana amin'ny fampihenana ny fanimbanan'ny tontolo iainana araka ny fanazavan'ny ministry ny tontolo iainana. Be dia be ny zavatra atao fa io na inona ataontsika na inona ataontsika raha tsy manana fidirana mbola ampy le olona everina fa manimba an'izany ala zany dia rava fotsiny herim-po verimaina zany. Izay zany famahana olana hoe ahoana no ananan'ireto olona reto fidiram-bola ampy ka tsy anapahany azy. Tsisy olona dala zany angeka asa ataontsika hoe mamono tena
anymba ala-panjakana ho gadra olona traiko olona tsy mieritreritra angambany azoko ilazana azy hoe mitady hagadrana amin'izany fanimbana ala zany raha ohatra ka lova manana ny ampy eo ampelantanana. Raha ny tokony ho izy any amin'ny fisasan'ny volana septambra no tokony farana ny vanim-potoan'ny ririnina. Ny mahakasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo kosa indray ny entiny Gaëtan Andriatsilavo aminao arahoarina Tsipriny zay. Nivoaka androany ny laharana faha-10 ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara Matin Hebdo. Isan'ireo lohatenim-baovao misongadina ny UEM niarahana tamin'ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina partant pour la suppression du Sénat. Ao amin'ny pejy faha-4 sy faha-5 no ahitana ny andinindininy. Élection présidentielle Fanirisoa Erinaivo Lakisa Mainty fanontaniana no apetraky ny Matin Hebdo amin'izany ary ao amin'ny pejy faha-3 no ahitana ny andinindininy. Resaky ny gazety Matin Hebdo ihany koa ny raha fakanan-keriny izay miamahazo vahana teto amintsika. Ny fakanan-keriny iza ny pahazo tombontsoa amin'izany mbola fanontaniana ihany koa no mipetraka ary ao amin'ny pejy faha-2 no ahitana ny andinindininy. Ao amin'ny pejy faha-12 ny gazety no ahitana ny momba ny fizafatao nafotaka ny fankalazana ny faha-40 taonany. Ny mikasika ny fandarana lalino iarana amin'ny miantandrianaivo indray no hitanao amin'ny pejy faha-10. Ahina ho lany tabingana ny varika afaka 30 taona. Fandarana arahanao eto amin'ny Kolo TV isaky ny alahady amin'ny 7:00. Toy ny mahazatra dia asa miavaka indray no entina aminao amin'ity fanadihadiana manaraka ity dia ny fanamboarana plastika izany na ireny fibra ireny izay indray no hoarahantsika asa izay efa manomboka mivelatra raha ny eto amintsika no resahana Mikael Ramarla. Fiara voadona, fiara voan'ny lozam-piarakodia na ihany koa ny moto ireo no karazan'ireo mpanjifa amin'ireo mpanamboatra fibra ireny. Iray amin'izay ity raim-pianakaviana ity izay efa amampolo taonany maro no niasa ary nanamboatra plastika sy fibra de verre ety Itosy. Saingy ny fanitarana ny fahaizany fony kely hatramin'izao no nampaharitra azy amin'ity asa ity. Fanarenana ny simba, fanavaozana ny simba ihany koa, eny hatramin'ny famoronana ny tsy misy, ireo no karazana asa atao amin'izany fahaizana mifeny fibra de verre izany. Tsy misy tsy vitan'izy ireo ary tsy atao mody maina ireo mpanjifa. Ny fitaovana ampiasaina zany aloha hatreto plastika ihany. Ary ohatra ka resaka soudure plastika izy dia plastika ihany no anaovana soudure azy fa afaka manampy an'izay koa zany ny produit fibra de verre. Ny résine sy ny maty de fibra zany. Zay zany afaka manao zavatra be dia be toy ny hoe moto, fiara, manao réparation vedette, construction navale zany. Dia afaka manao resaka piscine koa zay. Dia ataony daholo zany rehefa resaka plastika sy fibra de verre na miresaka auto io na industrie io na ohatr'izay. Maritra ora iray hatramin'ny ora maro ny fiandrasana ireo fibra ho maina. Ny fotoanan'ny fiavian'ny orana sy ny farany taona no mahabetsaka ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Ny fanomezana ny kalitao tsara sy ara-potoana kosa no antoka iray hitazomana ireo mpanjifa raha ny fanazavana. Ny voalohany aloha ny fanomeza fahafahampon'ny mpanjifany dia voalohany aloha ny qualité de service hoe afapo izy mafy. Dia zay aloha voalohany. Faharoa manaraka an'izay eo amin'ny ara-potoana satria ny olona samy manana fandara-potoana manko. Ka raha omeno fotoana alarobiny ny olona efa mamono programme izy hoe alarobiny asany any fa le asa tsy vita alarobiny fa lakamisy lasa manome fahasorenana ny sasany koa zay amin'le satria ny fotoanan'ny olona samy manana fandara-potoana manko. Raha ohatra ka hanao asa tena ihany dia mba maîtriser le asa, fehezo le asa satria arakaraky ny famehezana ahaizana le asa no hitongavan'ny olona matetika aminao. Fibra de verre, catalyseur, résine, ireo no akora fototra ampiasaina amin'ity asa ity manomboka amin'ny 2,000 ariary no miakatra ny fanamboarana fibra. Ny parasokan'ireo fiara
karenazana moto ireo no maro simba tonga eto amin'ity raim-pianakaviana ity. Vavao ara-panatanjahantena kosa indray dia ankalazana amin'ity androany ity ny andro iraisam-pirenena ho an'ny capoeiriste na ny mpiangaly capoeira. Ity taranja-panatanjahantena ity moa izay efa mahazo vana eto amintsika ary andray anjara anatin'ny hetsika sesame 24 Henri Florent. Ankalazaina androany fa 3 volana aogositra ny andro maheran-tany ho an'ireo mpiangaly ny capoeira. Isan'ireo fanatanjahantena ankafiziny tanora ity aiady ity. Anisan'ireo art afro-brésilienne izay mampiasa ny teknika ambatana sy dia izay niorina tany Brésil tany ampiandohany ny taonjato fa 1970 ny capoeira. Raha ho an'ny teto Madagasikara manokana tany amin'ny taona 1970 no tena nidirany teto amintsika. Isan'ireo aiady nivory tao anatin'ny andro ny fanandevozana ny capoeira zenty ny anoherina ny tsirariny amin'ny fanandevozana. Ny capoeira zany arak'izay fanonoko azy zay tsy capoeira izy fa capoeira dia fifangarona kolontsaina maromaro avy aty Afrika. Ny antony dia satria tamin'ny andro ny fanandevozana maro ireo olona avy aty Afrika nentina niasa tany Brésil, niasa tany tamin'izany fotoana izany, nentin'ny Portugais tany izay ataontsika hoe nisy Angola tao, nisy avy ao Angola, nisy avy aty Mozambique, nisy avy aty Madagasikara. Ny fifangaroany reny rehetra ireny no tena mahatonga ny capoeira. Nentin' zareo nanoherana ny mpanandevo ireo kolontsaina maromaro ireo izay nolazain'ny mpanandevo fa kilalao. Kanefa izy avy eo afaka niarovantena. Dia rehefa taty aoriana izy zany nalain'ny brésiliana mihitsy ho lasa anarana hoe capoeira. Ala no solaina ny tao voany lasa nosy kely dia taony no milalaovana. Izay le capoeira. Karazan-javamaneno maromaro no ampiasaina amin'ny fanaovana ny capoeira. Eo ny latabaka, isan'ireo zavamaneno fototra ao anatin'ny capoeira. Eo ihany koa ny berembo, izy no mitarika ny rythme sy ny fomba fandraisana anjara amin'ny roda. Eo ihany koa ny pandero, izay isan'ireo zavamaneno manome ny feonkira mikorintsana sy midoboka moramora, mampiana ny aiady ary ny agogo. Ankoatra ny mahafanatanjahantena azy izay, anisan'ireo fitaizana ihany koa ny capoeira. Lalao azy daholo ny eran-tany rehetra raha tsy lazitsika hoe ny japonais, ny chinois, izay ao anatiny koa tsika Madagasikara raha teo izay efa niangaly azy efa 20 taona mahery zao. Dia Madagasikara capoeira moa zany dia efa eo 20 taona no misy azy. Amin'ny maha-malagasy mpanao capoeira anay dia miezaka mikaroka zavatra hiavahana amin'ny capoeiriste rehetra maneran-tany. Raha tsy laza fotsiny hoe ao anatin'izay miezaka manao fitaovana ny capoeira eo anatrehan'ny fiarahamonitsika malagasy mba hatonga ny ankizy hahifanaja tsy hanana herisetra. Na eo aza maha hoe brésiliana amin'le ara dia tsy maintsy jerenao ihany koa hoe aiza moa le toerana anaovanao an'le ara brésiliana eto Madagasikara. Tsika gasy dia arak'izay mahagasy azy zay dia tandrovanay tokoa ny fifanabeazana sy soatoavina malagasy ampiarahana amin'ilay satria hoe raha fehezina ny olona mirandrianina koa ny tsika malagasy. Anisan'ireo arts martiaux ankafiziny maro indrindra fa ny tanora ny capoeira, izay isan'ireo arts martiaux hita ao anatin'ny hetsika sesame na ny sport extrême, salon des arts martiaux notontosaina ny 1/20, ny 12 ary ny 17 aogositra ho avy izao etsy amin'ny gymnase couvert ny Ankorondrano. Etsika izay ampisongadinina ireo sport extrême sy ny arts martiaux maro misy eto amintsika. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia lany filohan'ny Zimbabwe tao anatin'ny fiodinana voalohany Emerson Mnangagwa. Salanisa 50 isanjato no azony tamin'izany fanadina. Les résultats sont tamin'ny alina no nivoaka ny voka-pifidianana filoham-pirenena ao Zimbabwe. Nanambara ny komity mpikarakara ny fifidianana fa nivoaka ho mpandresy Emerson Mnangagwa 7 taona tanakavanan'i Robert Mugabe.
Emerson Mnangagwa pour la ZANU-PF. Emerson Mnangagwa ny filohan'ny Zimbabwe manomboka ny fahatelony volana na o 2024. Minitra vitsy talohan'ny fanambarana, solotena roa avy amin'ny antoko-panohitra no niditra tao amin'ny komity mpikarakara ny fifidianana. Nanatrika ny kamera, tsy nanaiky ny fandresen'ny filoha Emerson na amin'ny fifidianana. Tsy mbola no amarinay ireo vokatra navoaka, tsy nosoniavinay zany, arak'izany dia tsy manan-kery. Hatramin'ny nandreseny ZANU-PF tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka, miantso amin'ny fisiny Alabato ireo mpanohitra. Ny alarobia lasa teo, nitifitra ireo mpanao fihetsiketsehana tamin'ny balatena izy ny polisy. Ny alakamisy, nisava ny ivitoerany MDC ny polisy ka nisambotra olona 12. Nanoloana ny mpanao gazety nanambara ny filohan'ny antoko-panohitra Nelson Samisa fa fitondrana jado na mpampahory vahoaka no misy. Fa nahoana no rakitra miaramila ny tanàna? Asan'ny polisy zany, inona nataon'ny polisy? Hitanareo fa mitovy amin'izany ny an'ny Mnangagwa, ny miaramila no miambina azy, kanefa tokony ho ireo polisy. Tokony hitondra fiovana ho an'ny Zimbabwe ny fifidianana, saingy voasolo savorivory sy toedrara mafana ny fanantenan'ny mponina, taoriny ny fialan'ny Mugabe. Climat de tension et de violence dans le pays. Dia izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity, ankasitrahana ianao nanaraka izany. Saorana ihany koa ianao nisafidy Kolo TV tamin'ity alina ity amin'ny fampahafantarana izay vaovao izay. Soa fa tsara atao.